Tamin'ity andro aty moa dia nisy eto koa izay fianandreto mpitarika ny syndicat mpiasan'ny JIRAMA reto sy ireo tompony ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny anisan'izany ny ministry ny angovo Andriamatoa Fiainena Richard anisan'ny mbola namafisina taorian'izay fihaonana izay ny fampiatoana ity fikasana hanao fitokonana faobe izay nokasain'izy ireo avy eo amin'ny mpiasan'ny JIRAMA ho tanterahana ity. Ny farana ny fampitandremana roa amin'ny fitopolo ora nataon'ireo sindika mpiasa ao anivon'ny JIRAMA. Nanatsahatra fitokonana ka nanapa-kevitra ny hanomevana ny fampiresahana tokoa ny sindika. Niona tamin'ny manam-pahefana isan'Antana tohatra izy ireo. Fandroana zay nahazo fihaonana tamin'ny ministre énergie. Izao hariva indray zay nahazo fihaonana taty amin'ny SGPN atao présidence zany tatao Soroatra. Raha mikasika ilay taty amin'ny ministre énergie zany naiky garay zany nandray ny etaetanay ary tondra anao ny fanelanelana zany resaka amin'ny président zany fa ny fomba firesahany président zany alarobia zany zareo no manana conseil des ministres io zany ny ahafahany mitondra le fanelanelana sy zay rehetra andresana taminy dia manome fotoananay izy ny valiteny avy any na alarobia ihany na alakamisy zany dia ohatrohatran'izay ihany koa tatao amin'ny SGP zany izy koa dia nandray tsara anay ary manaiky izy fa olana ara-teknika io dia tokony vahana ara-teknika. Nanaiky ny jorom-panelanelana sy hitondran'ny etaetapon'ny syndicat JIRAMA Andriamatoa Fiainena Richard ministry ny angovo. Misy ny komity mpanao fanadihadiana natsangana isahana ny raharaha. Nangatahan'izy ireo dia mba hanaova ny ohatrany ray aman-dreny zanaka ihany io dia mba hanaova ny ministera ny angovo izay misahana amin'ny vantany ny JIRAMA raha resaka herinaratra ny jerena mba hahafahan'io ministera io manao elanelam-panahy amin'ny olana misy androany. Ny zavatra nilazaina tamin'ny fotsiny dia hoe efa nanao an'izay ny ministera, ny ministra nanomboka ny siny olana io na hafahana ny resaka nanao tatitra tany amin'ny prime ministre, na hafahana ny resaka sy nanao tatitra tany amin'ny filohan'ny republika ary nijery ihany koa ny fandehajavatra akaiky any amin'ny reo mpanao famotorana. Ny zavatra misy faharoa dia no zay zavatra olana zay dia nangatahana zay no nangatahan'ny ministera mba hisin'ny commission d'enquête ao anatin'ny JIRAMA. Ho an'Andriamatoa Ajama amin'ny rina syndicat JIRAMA hatrany dia tokony hosintomina ny fitoriana an'ireo mpiasan'ny JIRAMA. Miandry amin'ny zoma ho avy izao tokoa ny syndicat irisoana anaovana tatitra amin'ny mpiasa mikasika ny vokatry ny fanadihadiana na koa ny komity misahana izany.